Miaraba tokolasy tokovavy tafaraka indray isika amin'ity fandarana dinika manokana ity izay hiraisantsika ny tontolo fandriampahalemana ka ny distika Ananjorobe satria tamin'ny herinandro lasa iny dia nahoraka ny vaovao izay voaray avy any amin'izany distika izany ao anatin'ny faritra Analamanga izay nisina kidnapping dimy be zao ary fantatra fa dia namony ainy daholo izy dimy mirahalahy ireo. Hiresaka manokana momba an'izany tsika ny zava-misy manodidina ny kidnapping ny fiainan'ny olona any Anjorobe, ny hevitrireo vahoaka, ny vahaolana heveriny ny solombavambahoaka ny Madagasikara fa aroso amahana an'izao olona ny tsy fandriampahalemana izao. Koa asaiko arenao anaraka izany fandarana izany amin'ity androany alatsinainy faharoa ny volana septambra 2024 ity. Efa natsidiko teo ny hoe solombavambahoaka eny Andriamatora Zafisoarana édition na député edy izay voafidy tao amin'ny distrika Ananjorobe no vahintsika iray ary ny iray ataoko havanako dia ny mpiara-miasa akaiky amin'ny député dia Ravelomanimisata José na Satarekany izay no ahafantarany vahoaka Ananjorobe any vahintsika izay ataoko havanako. Izy izay iresadresaka ihany koa zany hanamafy sy hitondra ihany koa ny fomba fahitany zava-misy any amin'izany distrika Ananjorobe zany sy ny raharaha tsy fandriampahalemana. Raha ohatra ka avy hatrany dia hitodika ato amin'ny solombavambahoaka izay voavy namita ny adidy ny azakazaka ho amin'ny andraikitra samihafa ihany koa tany amin'ny distrika Ananjorobe dia baitsika izy aloha satria mafimafy ihany no nahazo azy satria mbola niazakazaka tany ambanivohitra nijery ny zava-misy tany Marotsipoy, tany Amboasary, tany amina Fokotany sy commune Sarodalana ny Anjorobe dia tafaraka amintsika izy mirahalahy. Miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka, misaotra anao ihany koa nanaiky ny fanasany ny MBS Fahitalavitra radio. Faly miaraba namana faniry ary faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra itsika vahoaka ny distrika Ananjorobe. Ny voalohanteny angamba aloha dia mitodika any amin'ireo fianakavian'ny miarambona ary indrindra mangataka fotoana fohy aho 2 minitra ho amin'ny zao fotoana zao fahatsiavantsika an'ireo namatsika zanaka izay lavo tamin'ity resaka tsy fandriampahalemana ity ary ny telo amin'izy ireo amin'izao fotoana zao fotoana nitrihana azy ao amin'ny fasana amin'izao fotoana zao dia angataka 2 minitra toko imondrehantsika amin'izao fotoana zao. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara raha Zafisoarana édition moa zany no niteny teo ary nangataka an'izay 2 minitra fahanginana ho fanomezam-boninahitra ary ho fiara-miory an'ny fianakaviany izy dimy rahalahy izay nody mandry tamin'ny raharaha kidnapping any amin'ny distrika Ananjorobe. Raha nambaran'ny solombavambahoaka araka ny vaovao nomeny teo dia hoe ny telo amin'izy ireo zany dia ao anatin'ny fanitriana andrazana zany hoe fandevenana zany amin'ity androany alatsinainy faharoa ny volana septambra ity. Andriamatora Ravelomanimisata José Satarekany araka ny fahafantarana ny vahoaka Ananjorobe anao. Miaraba tonga soa tompoko. Miaraba namana faniry dia miaraba ny vahoaka malagasy izay afaka manaraka izay fandarana dinika eto amin'ny MBS zao dia miaraba ihany koa ny vahoaka Ananjorobe izay afaka manaraka izany. Goavam-be ny fandarantsika androany satria ny avy any ifoto mihitsy ny tompon'andraikitra ny zanaky ny tanàna ary misy ihany koa ireo fitana amin'ny alalan'ny tsary sy horonan-tsary ho alefatsika amin'ity fandaran'ity. Izay no maha hoe dinika manokana ny fandarantsika androany. Anasaiko anao eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina ary isika izay patsaka vaovao ihany koa zany hanaraka izany fandarana izany mba ahazoantsika ny zava-misy sy ny vaovao tena marina momba ity raharaha ity. Fanontaniana voalohany Andriamatos Solombavambahoaka député dia
inona marina no tena zavanitranga tany amin'ny commune Marotsipoy raha ity vaovao voaray zay niteraka fahafatesana azy de mirahalahy ity. Iny namana faniry ny zavanitranga tamin'ny 2024 dia nisy zany tamin'ny ray oa tolakandro tany hoany nisy an'ireo ray aman-dreny zany mandeha naka kitaira zareo, le pasteur moa zany mianakavy kely izy miaraka amin'ny zanandroa lahy dia nisy indray camion zay mpanangom-bokatra avy aty Amboasary de ho an'ny Marotsipoy. Firy kilomètre eo ny elanelina Amboasary Marotsipoy? Eo amin'ny mety eo amin'ny 30 kilomètre eo, 30 kilomètre eo ny elanelana. Dia misy lalana zay raha avy aty ataontsika avy aty Andranomisy ianao zany ka manitsy dia io lalana taloha fiteny azy miakatra fa ny anankiray midina aty Beboka. Fa io zany lalana manitsy efa somary simbasimba de tsy de lavitra ny toerana misy amin'ny Marotsipoy io toerana nangalany zareo kitaio pasteur sy ny zanany zany. Tamin'izay fotoana zay dia nisy an'le hoe tompolahy monsieur Tsiry niaraka tamy pasteur nandeha moto fa ny zanany sy ny ireo olona hafa zany nandeha an'le camion. Le camion zany nisakanany zareo mba hitondra an'le kitay satria fahalalako azy misy raharaham-pianakaviana noeritreretiny zareo karakaraina dia nanakana io camion izy zany camion pakavary any Marotsipoy. Nisy camion hafa adiny indray talohan'io fa tsisy maninona. Rehefa nandeha zany le camion dia nisy tsivalakazo lehibe, tsivalakazo lehibe nandeha natsivalan'olona teo ampovoan'ny arabe am'le lalana zany. Lalana moa ratsy de ratsy ny lalana any amin'ny commune Marotsipoy iny dia mandeha miadana. Dia rehefa nisy zay de janona moa zany ny camion dia nivoaka avany ireo olona zay ataontsika hoe manao fanamiana miaramila mitafika zany ohatran'ny gendarme misy manao beret noir zany ny anankiray dia ireo zany no nanakana an'le camion maro de maro zareo ampolony maro dia rehefa aveo taty afara moa zany pasteur niaraka tamin'le hoe Ramose Tsiry zay mpampianatra frame dia io endany tonga de nanakana azy à gauche droite de nidaroka ny Ramose Tsiry avy hatrany. Dia teo moa zany tsisy laro hafa dia Roizana tady moa zany le zala zanaky pasteur sy le olona tao. De misy ihany koa zany vehivavy bevoka misy mitondra zazakely tao valo mianaka teo zareo teo. Dia nisafidy zany reto mpanao kidnapping reto hoe miaraka midaroka sy ny mpavararaka sy ny etsetretra zany pasteur moa zany to de nandohalika nivavaka izy. Dia nanontany azy moa zany lay atao hoe lehibe andry zareo zany zay tsy nisy mitsakotava hoe fa ino ianao mahay mivavaka be hoe pasteur ndao ianao zany miaraka aminay. Dia le zanaky pasteur kambana anankiray zay mba am'ireo kambana anankiroa zany nanao hoe allo zary dada no anaraka anazy raha mety ningavingavy an'le mpanao kidnapping teo fa allo dada mody. Dia nalainy zareo daholo ny telefônina rehetra dia le vehivavy zany nanontaniany le ramatoa ary ianao avaiza de tsy avy Marotsipoy ianao sa avy any de za avy any Antananarivo fa mandeha anao fitsidiana aty Ambanivolo zany hoe ianao zany mijanona fa tsy hoentina. Dia teo zany tapaka zareo ny hevitra fa hoe i pasteur zany afaka mandeha mody miaraka am'le vehivavy sy ny zanany fa ary aide chauffeur anankiray nanampy an'le aide chauffeur anankiray zay netiny zareo. Dia nandeha netiny zareo zany le olona anaky dimy mirahalahy izy anaky telo zanaky ny mpirahalahy avy any Marotsipoy ary ny anankiroa le chauffeur zay opérateur avy any Amboasary sy ny mpanampy azy anankiray zany. Zay ny dimy mirahalahy netiny. Pasteur moa zany nasenina lany ny blouson ny akanjony rehetrarehetra
de nolazainy hoe ilain'le zanakao hoe fa mangatsiaka be any amin'ny toerana lehany. Zay zany no tenin'ireo mpanao kidnapping. Dia lasany tany zany ireo zatovolahy anankidimy ireo, fa ry pasteur sy le vehivavy sy zany zany tsy navelany miala teo. Nambanany anankidimy lahy koa tsy mahazo miala teo am'le toerana. Tamin'iray teo eo zany am'ray sasany milasa reo tany amin'ny efatra sasany tamy dimy teo zany vao navelany mandeha mody, mandeha tongotra ry pasteur de zay ry zareo vao nandeha. Zay fotoana zay zany fotoana ahafahanjareo mandeha lavitra. Le babo zany ndroizany tady, fatorany tady dia lasa nandeha tsotra zareo. Andro atoandro zany andro hariva. Zay ny zava-nitranga. Rehefa vita zay dia nody ry pasteur milaza ny vaovao rehetrarehetra. Zay vao nanomboka ny fampilazana ny mpitandro filaminana. Zay zany fandehany tamin'io andro io. Ny zavatra nitranga manko zany de hoe tany amin'ny faefatra ny volana aogositra zany no fantatra fa tratran'izay kidnapping zay zany izy dimy rahalahy. Ny vaovao tamin'ny herinandro teo iny angamba tany hoany amin'ny fa 20 sa fa 20 ny volana aogositra vao tena nahoraka be mihitsy ny hoe tena maty izy dimy rahalahy zany teo anelanelany fa efatra ny volana aogositra ny matosolo mamboaka sy ilay fotoana nahafantarina fa maty izy dimy rahalahy zany. Inona ny zavatra nitranga ho anao solombavam-baoaka manokana efa naharevy enao ny fisiny zay vaovao zay ary inona ny mety hoe efa fandraisana andraikitra sy mety hoe fifanantonana samihafa. Rehefa nisy moa ny fakana-kery dia i pasteur io pasteur zay isan'ny ao anatin'ny FJKM izy io. Pasteur efa retraité izy. Misotro ronono izy tamin'ny fotoana nanaovana propagande dia izy isan'ny kabary teo amin'ny propagande zay nataoko tao Martsipoy vahoaka be zany. Ary nilaza momba ny tsy fandriampahalemana. Tamin'izany moa efa misy ny force d'intervention rehetrarehetra tao Martsipoy ary nibitsika mangina ihany taminay izy hoe maro de maro ny zava-nitranga aty aminay ary tena tahorana ny toetra aty aminay satria toy ny totsika hoe fotsim-bary ny vahoaka zany sady matahotra opération no tena matahotra ny dalo. Inona ny zavatra tranga rehefa niantso tamin'ny fotoana io zany niantso i pasteur ny arivan'iny ihany izy ngamba raha tsy diso niantso nilaza ny zava-nitranga ary dia misy moa zany araky ny fanapahan-kevitray tsy fanapahan-kevitra moa zany soso-kevitra zay nataoko tao anatin'ny fivorin'ny OMC tamin'ny 20 izay ny volana Jolay. Ny amin'ny hoe tsy tokony itsika ICD moa fiteny azy hoe andeha andoha tsony izay volana mpanao kidnapping satria lasa ataony zareo karazana fitadiavam-bola mivoaka an'Anjorobe. Vasale moa fiteny azy. Raha zavaiko tsotsotra de tsotra. Tsy ny vahoaka amin'Anjorobe mpanao kidnapping. Zay zany izy. Fa ny mpanao kidnapping dia avy any amin'ny faritry Kasobe, Tsaratanàna ary Parafaravola. Raha ny faritra limitrophe amin'ny faritra limitrophe n'Anjorobe manodidina n'Anjorobe zany. Mitambasy raha ny filazan'ny pasteur sy izay tranga efa nisy teo aloha talohan'io satria taorian'ny efatra roa dia nisy tranga hafa koa. Ny zavatra tranga zany dia manao akanjo mpitandro filaminana ireo mpanao kidnapping mitondra mas 36 mitondra kalaky zany hoe basy mahery vaika zay tsy ananany civil. Fa toerana taiza raha Martsipoy le tamin'ny faefatra ny volana aogositra taiza indray le taorianan'izay. Aleo azavaiko tsara le toyany zany. Talohan'io fivorianay tao amin'ny OMC zany tamin'ny OMC élargi moa izy io zany tamin'ny 20 Jolay io dia efa nisy fakana kidnapping tany a Bernony tany Ambohitsoa ngamba raha tsy Ambohitsoa dia za moa zany zay ny voalohany niaonako tamin'ny chef district
tamin'ny zoma talohan'io fionana ofisialy zany a ny fampiresahanay ary nandindinina ny momba n'izay resaka hoe kidnapping tsy fandriampahalemana sy ny mety ho fampandrosoana amin'ny district n'Anjiobe fiarah-miasa zany. Nazava tsara ny resaka ary de tamin'izay nisy ny fanasana avy amin'ny district amin'ny maha lehiben'ny administration anazy moa zany amin'ny district n'Anjiobe dia tonga tao amin'io fakakevitra io ny 20 Jolay. Tao amin'izay nanapahana satria sosikevitra moa nataoko tamin'izay fotoan'izay hoe ny firenena-dehibe rehetrarehetra sy amin'ny firenena misy fanaovana kidnapping ohatr'izao dia voarara ny fandoavam-bola fa anjaran'ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana kosa ny manenjika an'ireo mpanao ratsy ary tokony ampiana sy arovana ny olona tratran'izay. Izaho manokana dia nanao proposition tamin'izay fotoan'izay hoe ary mieritreritra satria tsisy anio anaty code pénal antsika dia hanao proposition de loi afahana mamarana sy manapaka anty fakana-keriny anty ny vahoaka Anjiobe hoentina makany ivelana Anjiobe angalana vola. Vahoaka Anjiobe izay sahirana sarotra ny fiainana any ary ireo ataontsika hoe mipetraka amin'ny limitrophe iny dia olona karazana pionnier mihitsy manao atikain ataontsika hoe tena miantokainga moa fiteny azy zany manajary ny tany any tany lava volo ny tany hatramin'izay alatrombo mibetsaka tany zao efa tsisy alatrombo mihitsy any fa ity kidnapping ity zany zay vahoaka n'Anjiobe no lazaiko teo angalarina tsy ny vahoaka n'Anjiobe mangalatra satria mpanao kidnapping dia avy aty Anjiobe no entina mitsoka mivoaka makany Tsakatanana makany Akazobe makany Amparavaravolo amin'ny limitrophe io ny vahoaka dia aoka zany azava tsy ny vahoaka n'Anjiobe mpanao kidnapping mety marina zany mety misy prêtre kombakomba fa zavatra anankiroa no mamaritra azy olona mitambasy avy any amin'ny faritry Tsakatanana avy any Akazobe avy aty amin'ny faritra Amparavaravolo mandeha maka an'ireo vahoaka zay maro tsipoy maro vazahatra aty feferana aty Manakana zany hoe aty amin'ny amorony ny toerana iny ka toizako kely ny zavanitraka ny 7 tao Andranomianitra commune Mbohibariny Vohilena dia nisy fakana-keriny nandeha zany le 4 efatra lasa izy 10 lahy dia 7 ndray nisy ndray anankitelo zaza mpiandrombo ny anankiray dia olona mirahalahy ny anankiray telo lahy fa naveriny najany le mpiandrombo le kisikely dia izy mirahalahy io zany hatramin'izao mbola any le tao Andranomianitra. Taty aoriana kely indray nisy 12 indray nalainy vetivety après an'le fivoriana tao amin'ny OMC zany zay nisy izay fanapahan-kevitra na sosikevitra nomeko zay hoe ok zay tsy andoha vola ariary intsony aminareo ny vahoaka n'Anjiobe fa aleo ampitandro filaminana andraina ndraiky satria natonga an'izay fanapahan-kevitra zay dia tsotra aina andritra an'izay 5 taona zay 724 ka hatramin'ny 724 misy tsy akijanona tsy akiteniteny ny kidnapping any ary mandoha vola le olona fa tsy haintsika amin'ny vaovao zany hoe nanomboka ny taona 724 no tena nisy le kidnapping zay ny tena ndrongatra ny kidnapping tao amin'ny district n'Anjiobe ny kara ohatra ka ny ataontsika hoe nitahiri-kevitra nomen'ny district dia eo amin'ny ka 10 isa-taona eo ny ka mitranga dia ny tamin'ity 724 ity tamin'io fotoana izay nanaovanay fivoriana OMC élargi dia 7 nisan'ny ka trangana kidnapping zany. Eto dia tsy miresaka ankoatrin'ny hoe mety misy fangalam-bola zay avy amina olona tsy fantatra avy amina mety mpitandro filaminana mihitsy aza zay ataoko hoe manao ny tsy maintsy misy volo manorandrana anatin'ny sanjoray loasa dia manao karazana extorsion de fonds amin'ireo vahoaka ireo fa iverina kely any amin'ilay zavatra nitranga zany. Ny 4 ny 7 ao taorinan'izay taty Manakana nisy 12 koa olona pakakitay ihany koa olona eny Andarambe ndofandry zareo 3 landro arivariva iny moa zany rehefa niantso anay ny
Tao amin'ny brigade Nanjorobe dia nisy nitatsoroka izay efa nifanarahana moa tamin'ny andron'ny OMC nanampiana an'zareo mba handehanany hamonjy an'ilay acte. Dia miasa kosa ny mpitandro filaminana, tsy haiko naroana telo andro après nisy ny accrochage dia tany Tsirovoka angamba na ohatr'izay le toerana dia avitra ireo 120 reo. Avitra ireo 120 reo nitsoaka ny ina ty ny mpanao kidnapping mpakakeriny ary ny fomba fataony moa zany dia hoentin'le olona amin'ny andro atoandro, amin'ny andro hariva iny dia mandeha amin'ny alina, dia rehefa tonga ny mazava manaraka dia asisiny any anelakelam-bohitra any le olona, tonga indray maizina dia mandeha indray izy zany. Ohatray mandrapatonga any amin'ny ataontsika hoe toerana izay hitahirizany hitazomany an'le olona tao ankeriny zany, alaina ankeriny. Ny fanaon-jareo zany dia miantso amin'ny telefônina. Ary tamin'ny andro ny Vernakely amin'ny Martsopoy akonka ny pasteur. Tamin'ny fotoana io zany dia niteny tamiko pasteur hoe mitaky vola izy fa ary tsy niteny vola moa zany pasteur ohatrinona le montant fa hoe hiveriny resaka amiko izy. Taorian'izay izy dia tsy miantso atsony. Ny telefônina moa zany efa lasany azy dia fantatra izy fa sahirana ary fantatra ihany koa fa mety nahazo teny avy amin'ireo mpitandro filaminana izy hoe io voarara manomboka izao ny antsoina hoe fanomezam-bola nianina ka mety zay angamba nahatonga anazy tsy niresaka tamiko intsony. Zay zany zava-nitranga. Taty aoriana izay moa tao an'izay satria misy ireo assistant parlementaire mpiara-miasa aminay izay miasa ny ambanivohitra rehetra any ary maka ny information ary izay koa dia mandeha na tsy ho lazaina ny rehetra satria tsy dia tianay le mioeraoera moa zany satria fahorian'olona le izy. Io koa no misy any hoe secret de l'instruction izay ny information mila tahirizina tsara satria PDB ny fahavalo na aty anatiny na any ivelany. Zay zany ny fipetraky ny toe-dragà. Misy ny fitakiana vola 200 tapitrisa. Izay 200 tapitrisa zay ariary dia aty amin'izay efa tamin'ny Martsopoy vao malala 200 tapitrisa le tena nitakiana tamin'ny voalohany. Zanaka Martsopoy tamin'ny sabotsy zany. Fa ny henoko zany sy ny lazaina tamiko dia hoe 100 tapitrisa dia ny afara tamin'ny 580 tapitrisa. Zay zany ny analyse ary izay teny zay fa amin'ny sabotsy koa vao nalala an'izay zany hoe nitazomin'ireo fianakavian'ireo tsy ambaratelo mihitsy izay resaka vola zay. Ny zanaty zany nangataka tamin'ny pasteur tenako hoe omeo numéro téléphone mba ahafahana manao amin'ny ara-panjakana izay réquisition sy etsetera fitarainana ahafahana mitracé an'izay téléphone zay. Tsy nomeny moa le izy fa nisy fomba maro isan-karazany ihany koa nefa nahafahanay nahazo ny renseignement satria manana information ihany izay efa nizarainay amin'ny mpitandro filaminana tsy voaingana ny amin'io resaka fakana ankeriny io tsy afaka dia holazaiko public be eto le izy fa everiko fa tapitra amin'izao fotoana izao ny fieritreretan'ny mpanao kidnapping fa misy vola raisina ao Anjorobe. Satria nahoana? Manatitra vola ianao vonoina. Tsy manatitra vola ianao vonoina. Kinona moa ny anateram-bola rehetra. Ary izay no teneniko hoe ny vahaolana ho amin'ny district Anjorobe dia tsotra idina ny sisy tany. Asiana tafika zany manelanelana an'ireo district anankitelo ireo, Akazobe, Betsiboka moa zany efa makaty amin'ny ilan'ny Akazobe iny efa manasaraka fa ny aty amin'io tsara tanàna sy ampakarafara-vola io. Ary raha misy opération izay efa niteneniko ny namana mpitandro filaminana dia ny opération tokony atao ary matanjaka indrindra dia mitady an'ireo basy amin'ny faritra tsara tanàna sy aty amin'ny ilany ampakarafara-vola Briville sy ny an'iny satria amin'iny misy faritra atao hoe no man's land. Tena tsisy lalana iny amin'le RN33 mazava ny dikan'le hoe
Tsy mahazo mandeha ry pasteur mody raha tsy tapitra le adiny 3 na adiny 4 satria an'izay fotoana ahatongava hahavitany an'le 30 kilometra miala amin'le arabe miampita any amin'ny district Tsaratanana. Zany rehetrarehetra zany no lazaina de hoe misy fomba maro azo atao. Ary za androany de amin'ny teny satria tena sarotra ny lalana makany, sarotra ny fifandraisana, ilaina ny fisian'ny toby tafika amin'io manelanelana ny district io. Ilaina le drone. Le drone zay mieritreritra zay amin'ity fotoana ity satria midina moa le antsoina hoe SIAD 2024 ambola amoron'ny ben'ny tanàna de eritreritra aleo mividy drone zay afaka 20 km 30 km mijery ina moa ty mpamatsy an'izay dia drone angamba no atao vain-dohan-draharaha satria reo tafika zay miasa any de miteny an'izay raha ohatra mantsy ka tratra aloha satria mieno système d'alerte zany efa tena feno na ny mpiara-miasa amintsika aminay tamin'ny fotoana propagandaire de mbola manana téléphone Android daholo any amin'ny lavitra rehetrarehetra iny ary manome ny alerte sy ny information rehetrarehetra en temps réel. Dikan'izay ny fanenjehana azy sarotra le amin'ny moto satria elakela-bohatra ditongotra ny ale. Dikan'izay mila ilaina le force d'interception avy aty amin'ny limitrophe satria tsy mbola nisy zany kidnapping zany tao Anjorobe. Alao azava ny resaka ka hoe nentina anankiray anivy tany hoe aty anatin'ny tany ampovoan-tanàna tsy nisy zay navoaka foana daholo. Ny dikan'izay ny mpangalatra olona de avy any amin'ireo district reo any zany ny tena tokony asiana opération diovina entitra mihitsy satria hitany reo basy reo zay. Mbola iverina ny député Dia rehefa avy efa hitodika ato amin'ny Andriamatoa Ravelomanampitsata José na Satarekany hoy izy ny fahalalana mino fa tsy manino zay satria zay ny afatara voaka anany Zorobe ny Zoksata. Tena fanontaniana mipetraka de zao tena maro de maro mihitsy zany mitrangana kidnapping any amin'ny district anany Zorobe. Manahoana ny fiaim-piaina mponina any Sata? Manam-bola ve mponina any Anjorobe? Député teny hoe sahirana ane ny vahoaka fa raha ohatra hoe misy mangataka 100 tapitrisa 200 tapitrisa 70 80 tapitrisa 80 tapitrisa ariary sy ny sisa misy mandoa vola tena mandoa vola, manam-bola ve mponina Anjorobe? Ary tena tatakiny ahoana ny fiaim-piainan'le mponina any satria fantatra aloha zany mpamboly sy piopy fa tatakiny ahoana ny fiainan'le mponina Anjorobe no maninona ny lasibatra fonina Anjorobe? Sotra namana faniry nanome fitenenana. Voalohany aloha de tanàna mamokatra izany Anjorobe zany nanilany alefa na nanilany atsinanana. Ary raha mandinika ianao de jereo fa amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra na ny mahintany no tena miroborobo de miroborobo ny resaka kidnapping. Zany hoe mamokatra le vahoakanay de rehefa miakatra ny vokatra manamboly izy tonga ny mpanao kidnapping de manery am'izay zany zalahy hoe misy io ane namana faniry voakotiny olona hatramin'ny fanananao ny olona mpanao kidnapping hoe misy machine fitotombary ato, misy basy ato, misy an'izao ato, zao ny valeran'izay dia izay no takindrareo aminao, zay le izy, zay zavatra misy any aminay. Ny mampalahelo fotsiny amin'ny tranga toy itony de zao tena isorana fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana zay manao ny asa ny kitsipo fa ny olana de zao tokony ho fantariny ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana ihany hoe tahaka ny ahoana ny kolotsainy ny vahoaka ny Anjorobe, indrindra ny any amin'ny ilany andrefana zay avy any moa ny zanaky ny avy any ny tenako. Satria ohatra ray lazaiko aminao, misy tanàna mitokana ery ananiny ery, tanàna lalana fandehanan'ny dalo zany tanàna io, tonga ny dalo miaraka amin'ny basy miaraka amin'ny famaky miditra eo amin'ny toerana tonga de manorokoro manako manao takom-baravarana mandoro ny tanàna de miteny amin'ireo vahoaka ireo hoe andreo sakafo zahay noho ny fahatahorana de manandro zany sakafo zany ny olona. Rehefa hialy eo ireo dalo eo de omeo vatsy zahay, omena kafe, omena siramamy, omena fotsimbary. Ery amin'ny tanàna ampita nefany misy mahatazana zany zavatra zany.
Ary rehefa mahatazana an'io le olona eny amin'ny tanànapita dia tonga dia manao fanambarana any amin'ny tompon'andraikitry ny filaminana hoe iry ihany no napetrahany dahalo anao izay tsy fidiny any olona tompon'ny tanàna. Dia za tsy manao hoe tsy ampiheverana fa tonga dia mandray fepetra ny mpitandro filaminana misambotra an'ireo olona izay nandalovan'ny dahalo ireo. Dia lasa sahirana zany le vahoaka mandray voasambotra any amin'ny tompony zandary, tsy mandray matiny dahalo. Izay no tiako tenenina aminao, tsy nisy izay tsy nataonay sy ny député Edy nanampiana ny vahoaka an'Anjorobe na hatramina carburant misy kidinapinina re dia tonga izay mirahalahy amin'ny 12 alina izay mirahalahy mbola miresaka hoe ahoana, jereo kely anareo député, jereo kely ohatran'izao. Izay moa no fifampitsoanay. Zavatra tahaka an'izany le misy. Ka eto zany araka ny tenin'ny solombavambahoaka Edy teo hoe ho tapitra le kidinapinina satria inona moa zany no tokony hanomezantsika volan'ny mpanao kidinapinina intsony tokoa e? Manome antsika ny vonoana, tsy manome vonoana ny zanantsika dia mitsahatra tseo zany le zavatra. Izay ny zavatra tiako tenenina aminao hoe tahaka an'izay ny fiainan'ny vahoaka an'Anjorobe rehefa tonga ny maintany tena manamboly ireo, rehefa tonga ny maitsoahitra sahirana ireo. Dia ararotin'ny mpanao kidinapinina amin'izay fotoana izay le izy. Maro angeny nanampiana ireo mpitandro filaminana ireo hoe misy zavatra ohatran'izao tena manome information araka faran'izay ambony izay ny député Edy sy ny mpiara-miasa aminay rehetra. Misy an'izao mankatsy mankarao dia atao zany zavatra zany. Indraindray ary izay dia tsy mahita ho tenenina intsony fa dia tena miteny mihitsy le tompom-pianakaviana hoe ahoana ihany no momba an'ilay izy ianao tsy afaka milaza hoe ohatran'izao na ohatran'izao fa iny moa misy miafy ny zava-miazona sekreo ny mpitandro filaminana izay tsy azonao omena an'ireo olona ireo. Zavatra tahaka an'izany ilay izy ka zahay zany tsy manao hoe andeha ho any anaty vahoaka maka tsy anjaranay izay fa manampy manao ny fiaraha-miasa ny mpitandro filaminana sy ny fitondram-panjakana. Eny fa na dia aty amin'ny hoe solombavambahoaka lany tamin'ny fanoherana ray tsy izay ny fomba fiasanay mirahalahy fa ny fomba fiasanay kosa dia hoe mifanantona ahoana ny fomba nampiana mba hiadana an'ireo vahoaka an'Anjorobe ireo fa dia tena mafy loatra ny zavatra ihany an'izany. Atoato alina ny kidinapinina tany Anjorobe tato ato. Misy amin'ny alina, misy amin'ny atoandro. Ohatra hoe amin'ny harivariva le tany le olona 110 tary ambohibarin'ny volena zao andro amin'ny 3 tolakandro angambany iny. Dia niantso ny tompon'andraikitra tao amin'ny Anjorobe hoe misy kidinapinina. Dia tonga dia nandefa moto zahay miaraka tamin'ny zandary namonjy azy tany. Fa mandrapahatonga tany moa lavitra le lalana teo amin'ny adiny roa teo efa tamin'ny 5 tany ho any vao tonga ny nanao ny fomba rehetra andravanana izany kidinapinina izany ny tompon'andraiki-panjakana. Ohatran'izay ny zavatra misy tena maraina aza ry zareo. Misy ange na miandro ombeny antsaha dia hoe mpiandro ombon'Rianina ity. Izay le izy. Ny zavatra tena tianao tenenina zany dia hoe ny firaisana tsy kombakomba angamba mety hidiran'ny ampahan'ny vahoaka an'Anjorobe amin'ny resaka kidinapinina. Fa ny hoe manao kidinapinina tsy vahoaka avy ao aminay mihitsy. Ny solombavambahoaka moa zany sy ny mpiara-miasa aminy tsy andro tsy ezaka araka ny fanazavana voaraintsika teo nikaroka ny vahaolana samihafa ary nidina teny an-toerana dia nisy ihany koa ny famangina manjo ary nandritra amin'ny fotoana izany no nahazahoana ireo feo samihafa zany ny trangan-javatra arak'izay efa nentiny izy mirahalahy teto amin'ny fandarantsika. Andriamatoa solombavambahoaka Edy, rehefa tena niaona tamin'ireo manamanjo ianareo nahita ny zava-misy izay ho alefantsika eo ny horonan-tsary rehefa feo tena misy ve tena hoe zavatra tena hita raina n'ireo vahoaka mafy mihitsy akoatran'le hoe io ihany tsy fandriam-pahalemana sy ny fitadiavam-bola izay tena nitarainan'izy zarain'izy ireo taminareo mihitsy satria tsy pastera, tsy mpampianatra, tsy mpandraraha, tsy mpiandromby, voasesy daholo zany sarangan'olona rehetra any Anjorobe. Misaotra amina valia, tena mampalahelo, mamparary fo, mampivaky fo satria ary indraindray very fanahy-mbola velona. Zahay ny vahoaka mifaritra vakatry ny distrika an'Anjorobe iny. Ho hitantsika moa ny sary satroka hoe tsy ady mijery sary tsika rehefa avy eo
Ny teny itarainana dia tsotra. Tsisy afaka mamokatra izany raha tsy milamina ny tany. Talohan'ny fifidianana zany no lazaiko azy dia andro alina foana ny ataky. Andro alina foana ny ataky. Fa taoriana ny fifidianana iny, taoriana ny fifidianana solombavam-bahoaka, ary taorianan'ilay fivorian'ny OMC, ohatry ny romotra zareo. Le OMC élargi. Taorianan'ilay 20 jolay iny zany. Atoandrona Benanary, le pakakeriny. Tena atoandro Benanary zany lazaina manasatsy zany, marainy andro vao maraina. Ny zavatra misy zany dia zao, talohan'io dia efa misy foana ny kidnapping zany tao. Marary an'ilay distrika, marary an'ilay vahoaka ilay izy fa tsy sampy teny izy. Ary ny zava-doza dia zay, ohatry ny akotry anaty laona ilay vahoaka. Toton'ny fanoto ary potseriny ny laona. Voavofo ny vahoaka an'Antsorobe. Satria maninona? Matahotra opération. Matahotra mpampiroro, mpanao kidnapping. Inona ilay hoe matahotra opération? Satria misy an'izao zavatra izao nitranga any. Araka izay nilazaiko teo hoe Sanjo Railoasan, tsy ilaovana izay mamarary. Tarazoka loatra, nisy l'opération Arato 1, nisy opération Arato 2 izay amin'izao fotoana izao. Afijery koa azy efa me tapidalakale ny mpanao kidnapping. Satria efa hitany zany fa hisy ny lalàna, fa tsy tapa-kevitra ny andovola intsony, efa misy solombavam-bahoaka. Zay le izy. Mahasaky miteny. Satria hatramin'izay zany tsisy miteny. Tsisy miteny ilay antsoina hoe kidnapping silencieux tena azy. Satria dia manao zareo dia mandovola ny vahoaka. Manao dia mandovola dia miverina. Zany efa lasa fahazarana zany tao. Le raquetage. Ary nateo aza ny opération koa zany dia misy an'izay lazaiko zay hoe misy an'izay Sanjo Railoasan zay. Misy ny antsoina hoe liste noire. Liste noire zay amin'ny tanàna anankiray indrindra amin'ny faritra avaratra Andranomey, Samaritspo, izay andehanan'ny opération dia misy ny olona izay voatonona prêtre kombakomba, voatonona mpamatsy dalo, voatonona mety ho isan'ny dalo mihitsy ary. Fa izao misy koa ny fahafatesan'olona. Zay voasambotra. Na hoe lasany mety misy embuscade hono na tratra zany, mety misy zany. Fa ny zavatra anankiray, tranga anankiray izay efa lesako tao anatin'ny fivorian'ny OMC, tranga anankiray izay nitranga tao Andranomisa, izay io président Comtim izy io, ary andro alahady izy io, président Comtim io, izay tsy miaro azy raha ohatra izy ka namandalo, fa izay manao hoe misy rafi-pitsarana, misy ny lalàna dia tokony alefany amin'ny fitsarana izy. Fa samborona io olona io, tazomina tao amin'ny tranom-pokotany olona io tao Andranomisa, ary ny ampitso maraina raha naniraka namana mpiara-miasa tao amin'ny kabinen'ny député izay nakany, secrétaire général ny Antokotima amin'ny district an'Antsorobe, tsy tratra ilay olona fa efa voatifitra. Voatifitra izy anotifitra azy. Io zany dia nisokatra ny ankizy par rapport amin'izay satria efa misy ny fitarainana. Fa naseny mpitandro filaminana analevy ny olona io ny ampitso, tsy tratra n'ilay namana koa fa efa andeha-andevona zany dia olona voalaza fa prêtre kombakomba amin'ny dalo maty tsy nandalo fitsarana. Aleo ny fanadihadiana ny hamaritra azy satria olona nitazomina tao amin'ny tranom-pokotany izy io no maty. Feno bala ny vatany, rotika ny tsinainy. Zany ny zava-nitranga. Zany tsy eken'ny saiko. Raha mbola tamy misy lalàna eto, aleo tsisy zavatra ohatr'izany. Rehefa namana mpitandro filaminana moa laza ihany fa ary zay koa tranga anankiray mampalahelo. Hoe rehefa tonga any amin'ny fitsarana ilay olona, voasambotra ry zareo indraindray, dia votsitra. Na misy mamoaka any. Za eto misy gouvernement vaovao eto. Dia tsy maintsy anantona ny ministra. Tompon'andraikitra amin'izay
fitanovana ny lalàna izay satria veriko tsy rariny loatra raha izay no antony hahafatin'ny olona satria lalàna amin'ny mahasehitry ny mpanao lalàna anay ao amin'ny rafitry ny mpanao lalàna anay dia tsy eketsika izany ny ampitany filaminana tanindrazana sy lalàna ho anay koa lalàna dia izay dia anao sosikivitra izay le proposition de loi amin'ny tsy andoavana vola intsony fa ny tokony ana faizana satria ao anaty code pénal misy an'izay hoe fanamelohana ho faty andreny mpanao kizana pilina sy mipretsy kombakomba aminazy ny fanamelohana ho faty misy fa izay lalàna izay tsy mbola ao anatiny fa tokony mitovy amin'izay à l'instar andren'le mamadika firenena zay zany no tena anankiray dia tokony melohana farak'izay tratra mihitsy ary tokony aseho vahoaka arantiranty ary tokony ho fatapokom-patam-pirenena ny fianakaviany sy ny rehetrarehetra mba tsy hiverenana izany intsony eo amin'ny distrikena Anjorobe ary izay mpitandro filaminana izay mitazona amin'ny basy izay mety misiny zany fiandohana zany mety misy basy miparitra tamin'ny 9 na filaza mpitandro filaminana any fa samy amin'ny andraikiny io za dia mieritreritra io tsisy isaorana eto ny vahoaka ny isaorana mbola maritra satria Anjorobe faharetana izay moa filazana Anjorobe fa Anjorobe mety tsy maritra tsony mety ho tezitra ihany izy dia mety hirongatra ka fantatry ny Anjorobe fa hoentina angalarina any tsara tanàna any Ankazobe any ny vahoaka amin'ireo limitrofy ireo fa aza vela re ho tsy tanty ho feno ny kapoakana Anjorobe fa zay no lazainay hoe ny opération tokony akisaka satria misy ny menace de mort amin'ny assistant parlementaire zao voandroany dia androany misy zany ary voatery nalàna tany amin'ny faritra zay angalana renseignement rehetrarehetra any assistant parlementaire anankiray any amin'ny faritra Baratanjonany satria zay sorako manokana eto ndray kosa nefany amin'ny commandant en gendarmerie ny faritany Antananarivo zay nandray andraikitra ary ny teny mazava izy tanaty fivoriana hoe za tsy miombona amin'ny corporatisme ny alalàna ihany ho izy zany hoe mety teny ihany député hoe misy fioara-pefy ihany amin'ny lafiny fahitana ny zava-misy izay zavatra lazaiko zay dia voarakitra ao anaty sary satria misy témoignage zay ho alefantsika eo rehefa avy eo fa anao tsika hiverina kely aty amin'ny zavatra nanaovany zareo mahatonga ana amin'ny teny an'izany hoe fanamelohana ho faty anjaran'ny fitsarana mijery zay fanovana an'izay lalàna zay tokony misy zay satria mbola anaty code pénal zay amin'ny atao hoe trahison haute trahison andreny olona mpanokidina pinireny zay ny anankiray ary tsy tokony andoavana ntsony rarana amin'ny lalàna zay manosika zay manery an'le olona victime andeha andovola fa io dia tokony raha ampitandro filaminana sy fanjakana ary zay solombavambahoaka ane manaiky na dia foy ary ny fotoana na laninay misy ny tsy tanteraka mahatonga izy faty olona zay le izy misy constat d'échec ary ekenay zany diso zay fa zao zay tsy mitambasy tsy natao hoe tambasy fa nenay lalàna dia ny zavatra hoentinay zany dia tsotra hoe andao atao mafy ny lalàna na ho an'ny vahoaka na ho amin'ny mpitandro filaminana na indrindrandrindra ireo mpanao kidina pinina hifampifehezana dia malefaka le izy fa misy mizana mitsindrinila aho misy voafebe misy tsy voafebe ary everiko fa tapitra ny famehezana ny opération atao distrikena Anjorobe fa tena reo faritra limitrofy na Anjorobe reo misy namana honorable député amin'ny distrika manakaiky any Ankazobe any tonga aty amin'ny Anjorobe misotra indrindra amin'ny fahatsiarovana ny ataontsika hoe ny tsy fandriam-pahalemana mba fijerena an'izay fa izao ny zanaka atsika atao hoe zaza mainty sy ny zaza mena izay niambina ny tanàna taloha tao amin'ny distrika Anjorobe zany Androvakely, Bernono, Ambohibaryvolena reny efa najanona moa ireny tanora maro reny miady tokoa reny tamin'ny andron-dry Arisy sy ny rehetrarehetra Arisy le mpanao kidina pinina tratra tany Ambolitarakely tany Akazobe Akazobe eo niafina taty Tanety be izy dia tratra tao izy zany dia reny tanora reny
zay lazaiko hoe tsisy asa izy zany fa de service de sécurité moa zany nataony zany. Rehefa najanona io ino moa ty io fanaovana ny hoe zazamena sy zazamainty io tsy mandray andraikitra tsony izy zany amin'ny faritra Maho amin'ny fiambenana ny tanàna fa misy atsony hoe dasy zany leo miaramila zay nalain'ny tanàna isolo an'ireny satria ny zazamena sy ny zazamainty moa tsy mitondra basy izy ny azy antsy be sy fitaovana hafa fa miaramila zany mitondra an'io an'io dia resaka ny zavatra mitranga eny zay mety bavura mitranga vo resaka tao anaty fivoriana OMC zany ary tranga tsy voela fa voaingana akory ary tao Androvakely ohatra de nisy fitifirana na fatesan'olona ana olona tsotra zay nisy fifandonana famalina teo amina miaramila sy olona tsotra dia maty moa le civil dia hatramin'izao zany zavatra zany tsy resaka daly fa resaka lonolono fotsiny misy zavatra ohatry zany iza moa no mitifitra tsy maintsy manambasa no mitifitra. Angataka ny namana teknisiantsika satria efa nanatsidika teo ny soloam-bahoaka ny Madagasikara sary samihafa zay netiny avy any toerana zany angamba reo sary zay ny ferapara ny sary ho an'ireo vonina zany tao amin'ny trano samihafa misy an'izy efatra amin'ny rahalahy zay ny andrasana reny rehetrarehetra no asesitsika alefa aloha zany namana faly Ramananarivo sy namanatsika zay miandraikitra ny lafiny teknika rehefa aveo tsika andefa horona tsara indray ny amin'ny fitantarany reo niarambona mihitsiny zany ny zava-misy de asesitsika rehefa aveo ihany koa any am'ireo hoe mety fioara-pefika fitaraina amin'ny fokon'olona fa zao aloha ndeha rahantsika raha misy sary io zany atombohy am'izay mety hoe ny razana ambohitra zay am'izao fotoana zao moa zany raha ny vaovao entin'ny solombavambahoaka io dia manitrika andrazana mandevina zany ny vahoaka ny marotsipoy de ho hitantsika eo koa ny fahamaron'ny olona satria tena fametanana ny vahoaka ny toerana ny sary dia mitantara ny zava-misy any toerana zany aloha zany fa rehefa vita ny sary de ame atsika zany ny consigne indray ny namana faly ahafahana mandefa ny fanazava-kevitra video zay nalefa nireo olona any toerana zany ny zava-misy efa hitantsika mandeha zany le sary am'lay zava-misy any toerana mikasika an'ireo razana ny fifanomezan-tanan'ny fokon'olona any toerana ny famanginana ataon'ny solombavambahoaka zay atao anatin'ny famangina manjoa ary misy fitaraina n'ireo ray aman-dreny zany nandritra izay misy telo dimy izy zany de telo masara no koa fa tena maro telo nisy zany le karazana fifandraisana tamin'ny ratsy tsy matompoly izy zareo no mitana tany akaiky tanoany zany mahelo tsara le vaovana hoe mpamby olona telo rehetrarehetra mitsotra mpisaona hitanareo rehefa tonganareo tonga ny marotsipoy satria anakiroa izy miavaky ty le soferan'le tomobily ty le aria farapotra mety soferany ty tombole dimembolo tapitisa mbola mibany hoe toazy voyage tao anatin'ny famangina manjoa no nrenesitsika farany teo zany de manazava zany reo fianakaviana zay niarambona zay anylaozany izy de mirahalahy zany nisy zavatra nanahirana tamin'ny sary iny député Edy raha azon'ny faly averina le sary misy an'le razana nampanaovina satroka ba
Ampanaovana satroka ba tamin'iny député Edy. Za moa nametraka fanontaniana taminao tamin'iny fa ataonanao satroka ba le razana. Inona no mety fanazavana tamin'iny député Edy? Tena zatra mampalahelo no tranga raha ny ataontsika hoe fampijaliana, famonoana, ary tena ataontsika hoe tsy mahamendrika amin'ny maha-olombelona natao an'ireo olona reo. Nitifirina teo amin'ny lohany ilay aide chauffeur, ilay mpanano chauffeur. Ary grobaka io lohany atidohany avy ato amin'ny ilany io, nirofona ny atidohany dia nasitrika tao ary dia izay mahatonga ny satroka ba iny. Ny tifitra zany moa zany dia nahazo azy io tena nijaly mihitsy io aide chauffeur io satria bala roa iray mbola tavela ao anatiny eo rakely. Amin'ny lohany io? Aty ankoatrany amin'ny lohany zany dia taty amin'ny vatany. Dia daroka sy ny atao hoe mety sy fantatra izay nanaovan'ireo anazy. Dia ohatr'izay koa le namana anaky telo. Raha hitanareo le sarin'izy telo mirahalahy, ireo izay izy rehetra ireo dia mpivavaka FJKM. Ary tena ohatrany tsy mivavaka mihitsy ilay olona nanao azy ary izay mahatonga anao hoe izy ity tena barbarisme. Satria dia nampijaliana ilivoaka amin'ny mason'ireo olona ireo, ny fracture rehetrarehetra amin'ny vatana, tena enjana. Zany hoe mialohan'ny tena namonoana azy ny fampangiry firiana ny famonoana zany azo sary an-tsaina tena mazana be. Mazana be ary tena ao anatin'ny fotoana andevenana ny ray, satria sabotsy ny ray naleviny. Taty Amboasary ary mbola masa ireo dahalo miantso an'ilay vadin'ilay anankiray izay mbola mbohatra ny razana hoe vonoinay ny vadinao fa kampiny vola. Satria 100 tapitrisa hono ny tadiavin-zareo. Zany hoe nisy fanomezam-bola ihany zany tao député Edy. Io ngamba ny vola be indrindra isan'ny takiana tamin'ny fanaovana kidinapiny io 200 tapitrisa io. 1 milliard FMG. Milliard 200 tapitrisa ariary. Dia ny ady vakotra zany hono. Satria eo am-pamangina eo vao milaza ny marina. Zay le hoe mamy hena dia miteny manafina ny miarambonina ny fianakaviana. Hitanareo tamin'ny sary iny zavatra marina. Eo amin'ny 520 tapitrisa teo zareo ny volana lefa tany. Ary zareo Martsimpoy no nikarakara ny fanaterana an'ilay vola tany. Raha ny henoko zany tamin'ny pasteur rehefa tonga tany Martsimpoy dia voalaza fa izy sy ny rahalany angano nandeha nanatitra ny vola tany amin'ilay toerana akaiky manaka ny Vohimbohitra, manaka ny Vohimbohitra tamin'ny andro ny arivan'ny talata. Andro talata io mbola niantso azy zany dia niteny izy moa amin'izay hoe tena tapa-kevitra ihany zay fa hitady ny moyen. Zay ny teneny satria herinandro talohan'io tsy nahazo ombavao tsony, tsy niantso tsony. Dia gaga hoe tsy niantso. Olo-kafa ary nampahitsoko amin'ny pasteur tamin'izany fa tsy telefaon'ny pasteur. Dia tonga ihany moa pasteur niresaka tamin'izay hoe misy an'izay. Ary rehefa niteny pasteur dia tsy ampy ny vola hozy izy. Dia teo moa nisy fampiasanay mianaka. Ny ampitson'iny zany, ny arivan'iny zany raha fahalalako azy dia nandeha nanatitra vola tany pasteur. Mangala rehefa tsy ampy ny vola dia hozy izy ry zalahy atero any izay vola misy ao. Dia naterina zany izay vola nisy tao dia niteny ndana mody fa tonga any ny zanakareo. Niandrasana tamin'ny alina, maraina ihany ny andro, ny atoandro ihany ny andro, ny alarobia tsy tonga, niantso zareo tamin'ilay telefônina andry pasteur dia hoe alaivo ary manaka ny iny ty Vohimbohitra ny zanakareo fa tsampy ny volanareo maty ihany le izy, maty ihany zareo. Sady amin'izany tsisy fanajana mihitsy fa dia opa varaka sy mietsetretra moa. Dia niainga ary pasteur sy ny vahoaka nanao kabary tao Martsimpoy nandeha naka ny razana. Zay no fandehany zany tamin'iny andro iny. Nataondreo poto tany reo ankizy reo. Dia fatorany teo zany dia zay novana nentina nody zany. Le zatovolahy anankiray tsy hita dia iny indray ohatran'ny tany anaty antsana no nahitana azy satria nitadiavina. Dia tany zany nahitana anazy ilay razana 5 zay.
zay ny zavanitrano. Mazana be rehefa mahena ny fanazavany ny solombamboaka takizay tsika miaina ny zava-misy tany toerana zany fa misy fanazavana ray aman-dreny tya zay ho alefa ny fahalamanan'arivo amintsika ny amin'ny izy moa reo tovolahy ireo zany zay tratran'izay hoe famonoana miaro abibiana ary fitifirana sy ny sisa izany de hoenotsika vetivety ity oronan-tsary foy nentin'ny solombambahoaka sy ny mpiara-miasa amin'ny tera. Zanak'Amboasary izy ary tanora nafinaritra teto amin'ny tanàna na miara-monina mpiara-velona teto, olona tsotra, olona azo fampiresahana amin'ny zavatra ilainy fiarahamonina zany dia tazana tao amin'ny fiangonana finoana protestant izy nahatonga azy tany amin'io zavatra io amin'ny fizavana mpamily izy satria zany tena marina dia nahatonga azy tany mandeha am-pizavana hitondra camion akavany dia sendra zay zavatra tsy mampalemy zany tsy angambany eny ary zay no fanazavana foy nentin'ny ray aman-dreny any an-toerana hitetika ato amin'ny Ravelomana José na Sata Rekany mino raha nanomboka taty amin'ny taona 2012 taty nafanafana tany amin'ny faritra Bernono tany amin'ny nilana andrefana ny Zorobe iny Zoksata nisy any ny fahatratrarana ny Riarisy zay avy aty Akazobe no mipiritsaka fa mbola misy ihany koa nefa taty amin'ny ilany atsinanana taty zany de iny zany zao nanaovana fikarohana tadiavina mafy zany teo na rateksa na Eracom de mbola misy ray tadiavina any efa misy ray tratra aloha zany ao na fijerinareo an'ireny ny fanazavany azo atao ihany koa. Sarotra be ny mamaly anao amin'izay fanontaniana zay fa io mantsy asan'ny mpitandro ny filaminana fa tsy asanay mpanao lalàna. Zay manko ny zavatra manahirana amin'ny any aminay mbola tsy ampy loatra tena ampanetretena ny tenenako hoe tsy fa tsy sanatry hoe manambany ny vahoakanay fa hoe mbola tsy ampy loatra ny fahalalan'ny vahoakanay any ambanivohitra dia tsy hainy zany le atao hoe hafa ny fahefana mpanao lalàna hafa ny fahefana mpanatanteraka na ny exécutif zany ka ny amin'izay zavatra manahirana ihany no mamaly anao hoe tahaka ny ahoana tahaka an'izao tahaka an'izao fa anjaran'ny mpitandro filaminana moa iny dia iny ny sary zay nasehon'ny zareo iny hoe tia no samborina fa ny zavatra tiako tsindriana fotsiny hoe engany mba tsy hisy intsony satria tamin'ny andron'ny Tokolay Arisany eo foana amin'izay ngambany kanefa tsy foana ary raha natadidy ianao tamin'ny volana May tamin'ny andron'ny propagande ny solombavambahoaka dia nisy ben'ny tanàna anankitelo, ben'ny tanànan'ny Maratsipoy, ben'ny tanànan'ny Amboasary, ben'ny tanànan'ny Bernono zay voasambotra tamin'izany fotoana izany dia tonga dia nalefa tany an-tsefa fa hoe misy firaisana tsokombakomba tamin'ny mpanao kidnapping nefa tao aorianan'izay vao mainka indray ary le izy niroborobo nirongatra dia teo indray nisy ihany koa 12 rahalahy voasambotra fa hoe mpiray tsokombakomba tany amin'ny ilanefana tany aminay io mpiray tsokombakomba amin'ny mpanao kidnapping dia efa lasa ny an-tsefa koa izy 12 rahalahy reo fa ny mariako dia izao nisy tamin'ireo olona lasa ny an-tsefa reo dia olona fantatray mihitsy mboa kely tsy mahay akory na telefona fa raha miantso dia atsona ny vadiny ity izy ty ahoana ny fandifasana nyty SMS ty dia avy nijery lanonana avy any Bernono any moa ny avaratra any aminay any Bernono no avy nijery lanonana ny sakana ny dahalo tao amin'ny kizokizo kely akaiky ny tanàna dia maromaro dia rehefa ny sakana ny dahalo dia nalainy avokoa ny finday teny ampelantanany zareo ireo rehefa lasa zany ilay finday dia nampiasain'ny dahalo nanao déclaration de perte tany amin'ny président Fokontany sy tany amin'ny CP Anatanety be io boakely io fa dia tsy valide le izy inona intsony zany no ataon'ilay vahoakanay nentina dia natao ankety dia nideferena dia any an-tsefa tsy nisy manome tsinona amin'izany fa zay le tiako tenenina aminao hoe
mampalahelo ange namana faniry ny maheno ny vahoaka amin'ny teny hoe aleonay miara-miasa amin'ny dalo zay miara-miasa amin'ny mpanao opération zany ny zavatra heninao de inona zany no ataon'ny vahoaka zay zany teny tenenina aminao hoe ny zavatra tokony atao de hoe tanjon'ny fitondram-panjakana de hoe ny ampifanakakaizana ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana kanefa de mifanipaka mihitsy amin'izao tranga misy amin'izao fotoana izao de zavatra tokony hojerena zay zavatra zay. Eny ary satria moa nisy olom-bamoaka ny Madagasikara raha zavotsoarana édition teo de somary nanipy ihany ny fisian'ny fioaram-pefy anatin'le sonjoray loasa tsy loazan'izay mamarara ary Andriamatoa sataraiky ihany koa de niresadresaka ny amin'izay ny amin'ny alahelo ny vahoaka de hoentina amintsika eto zany ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mponina any Marotsipo izy ity Ambosary izy io amin'ny akidondona ambonjana ya alefatsika eto zany misesisesy izy misy renim-pianakaviana misy ray-pianakaviana ary misy ankoa lehibe andina de misy tompona andraikitry ny fokotany moa zany arahantsika avy hatrany zany araka ny fandaminany sary alefa namana teknisianina zay fijoroana vavolombelona ny amin'ny zavatra hafa ihany koa zay taraina ny vahoaka any amin'ny distrika n'Antsorobe zay. Ny anay moa zany tompony zavatra za tsy teo tamin'ny andro fa teny an-tsaha de rehefa tazana izy fa nanangon'olona teto an-tanàna de efa tsy niakatra tsony fa nijanona teny an-tsaha nijery ny zava-nisy de mipôbasy eny taty an-tanàna de efa nijanona teny moa fa tsy niakatra taty tsony ary rehefa tampitra zay de nody taty an-tanàna jerena ny trano vaky nijerena ny zavatra tao an-trano de vola ray etsy sy roa tapitrisa mivery niaraka amin'ny volam-piangonana io. Ny andro mamanay moa zany tao ny tohatra de nalainy ny vola tao vola 7 ariary ny tao fa zay tsy nahita ninona taty an-tanàna hoe amerdement fa ny avy any an-tsaha zay niakatra de zay ny zavatra nisy. Ya ny zavatra nisy moa zany tamin'ny sabotsy tamin'ny ray tolakandro teo de nisy andihana moto maromaro nidina avy eny ampita-varotra ny tanàna anay zay naketo amin'ny tanàna Ambojanaka de tery avaratry ny tanàna vela tanàna izy mijanona reo moto reo de noho ny tonga teo zareo tsisy fantaniana tsisy ina fa tonga de miparitaka eraky ny tanàna izy nanery olona ivoaka teny avelan'ny tanàna ary nanamerita ny olona zay tonga teny namban'izay raha voatiefaka sy voadaka teny nasiany nandohalika ary ny olona vainy tsara rehetrarehetra nangoniny zay olona tazany teny nasiany niakatra teo daholo paritaka teo daholo moa ny fananan'ny olona zay teny tsara moa niparitaka teny ny fanangonany olona teo ny toerana nametrahany anay de ny fanontaniana ataony teo hoe na zay nipitahiry dalo ny olona eto mpamahana dalo kanefa moa zany tsisy fantatra hoe iza le dalo nitehirizina ary iza ny dalo nitehirizina teto sy mifahana anay ka zay ny nanamerideny anay teo fa taty tanàna moa de pobasy tsy latsaky ny indimy teo na inefatra ny pobasy natoka ny tety ny enonay teny an'le nanangonenanay zay tompoko ny zavatra hita sy ny ainy anay teo. Za zany tamin'io andro natongavany io moa zany teny an-tsany tena fa tsy teto tanàna tamin'io andro de rehefa fantatra zany fa lasy izy ireo de rehefa lasy izy de nody am'izay namonjy ny trano jerena ny trano fa ny gadana efa mipitika ny trano efatra zany nidirany tao an-trano ary rehefa tao an-trano izy dia ny vola rahitsy ny tao an-trano aloha no lasany de tao ambony amin'ny lakozia nisy akohon-kotrika anankiray de io koa zany lasany fa ny atody ao rehefa tao ambany izy nisy dokotra nitrotrika tao de nalainy koa le dokotra ary ny ran'le dokotra moa de mifiritika mbola ao an-tokotany mihitsy hatramin'izao trano zany de mipitsohana mihitsy zay ny zavatra nisy tamin'iny zavatra niseho iny. Ny tenako moa no sevoky tany andraikitra nyty toerana eto amin'ny Ambojanaka ity zanabohitra mifoky tany Akidondona izy io de za no tompona andraikitra 15 taona no nitondrako an'ity foky tany Akidondona ity fa tsy mbola nisy trangan-javatra niseho toy izao ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny izao de misy ny opération atao izay efa miparitaka iarak'izao faritra rehetra izao satria mazava ho azy hoe zone rozy ny fivondronana Antsorobe izahay aty amin'ny faritra mifoky tany Akidondona de efa tafiditra tao anatin'ny opération
Ny zavatra lazaiko tsotra zany de hoe izaho tsy afaka miteny hoe tsy manana olon-dratsy aho eto anatin'ny faritra Edidiko satria ireo olona vahoakako rehetra ireo a de samy manana ny isan'ny vohatra sy ny tanàna hitoerany ireo, samy manana ny isa tokantrano hipetrahany ireo, de sarotra aminahy ny hiteny hoe tsy manana olon-dratsy aho. Nefa kosa raha misy ny opération teto amin'ity vohatra Ambohijanaka ity mihitsy a, nisy olona iray a nitifirina, tsy ela akory zany fa voaingana vao eo amin'ny 2 volana mahery kely eo zany. Izahay tao anatin'ny fitondrana teto amin'ny Ambohijanaka tsy nanana eritreritra mihitsy a nananao tatitra momba an'izany hoe inona ny antony nitifirana n'iny olona iny a, na ahoana ny fomba nahalalana n'iny olona iny fa olon-dratsy iny matoa nitifirina. Fa kosa andraikitry mpitondra fanjakana moa araka ny opération nataony a, de izay olona zay zany a no tratra tao anatin'le hoe fitifirana, tsy fantatra ny antony fa izay koa tsy mametraka hoe tsy ratsy iny na ratsy iny fa izy nahalala mombamomba ny olona io. Ankehitriny anefa raha misy zao trangan-javatra eto anatin'ity vohatra sy tanàna Ambohijanaka ity de mametraka alahelo aho satria ny antony de zao: raha misy olon-dratsy, raha mbola misy olon-dratsy eto anatin'le vohatra de tokony mba zay olon-dratsy raha fantatry ny mpitondra fanjakana fa tena misy ny olon-dratsy ary misy ny olona fahanana eto fa hoe dalo nefa fahanana, de tokony ho alainy le izy a ary ho ataony amin'ny ambaratonga an'izay mahamety ny fanadiovana an'izany toerana izany, fa tsy hoe tonga mpitandro fandriam-pahalemana de lasa lasibatra ho an'le vahoaka. Ny fahanany iray a no alaina, ny mpitondra fandriam-pahalemana tandroka aro ny vozona, tandro ny vahoaka sy ny fananany, zay ny zavatra lalàna azy. Nefa rehefa tonga toerana izy lasa mpanao taingim-bozona sy mpanao tsindry azo lena, aka sy androba amin'ny fananan'olona, de aiza moa zany ny zavatra tokony iainan'ny vahoaka eo anatrehan'izany. Mampalahelo loatra ary mampandefana zao tatitra zao mihitsy hoe mba jereo akaiky ny toerana misy anay amin'izany zavatra izany satria raha ho toy izany foana ny zavatra hazo a de tsy fantatra intsony zany hoe hanao ino ireo vahoaka ireo. Fanampon'izany araka ny fitarainana nataon'ny vahoaka tamiko hoe raha mbola mitoy izao a de hodorana ny tanàna. Okare raha misy ny olon-dratsy a de mba zay olon-dratsy no alaina fa tsy le tanàna ny atao lasibatra satria ny zavatra mitranga de ny tao anatin'ny vohatra manontolo lasibatra nefa tsy fantatra hoe iza marina ny olon-dratsy na inona ny tokony ho atao amin'izy ireo. De mangataka zany raha misy ny olon-dratsy eo anatin'ny vohatra sy ny tanàna ka fantatry ny mpitondra fanjakana de leo mba zay no tokony ho alaina. Zay ny teny azoko ambara, zay ny teny azoko lazaina fa marary loatra amin'ny ny aiko a sy amin'ny fiainako a mahatonga le zana-bohatrako toy izao ny tranga zao, de zay tompoko ny azoko lazaina. Eny ary zay zany no fanazavana amina fijoroana vavolombelona tany Kotodona zay norenesintsika teo. Mety manontany ihany ny mpiainaontsika Andriamatoa Solomamboaka edy hoe inona marina moa ny zavatra nitranga na tonga n'ireo vahoaka zany sahy nijoro vavolombelona amin'ny zavatra miatra aminy, de eo anao afaka manazava azy. Sotra namana faniry ny zavatra nitranga tany Kotodona, fokontany Kotodona, commune Amboasary iny tamin'ny 17 Oy izy iny. Nisy andiana mpitandro filaminana nandalo tao amin'io tanàna fokontany io. Andeha rehefa tonga izy zany a de nisy reny zavatra nitranga zay nitantarainy ny vahoaka tao amin'ny fokontany Kotodona reny, pillage, fandrobana raha fiteny azy zany ary fampiroroana. Zay nataondreo andiana mpitandro filaminana zay tsy fantatra moa izy iza moa zany na iza fa za mino fa mpitandro filaminana satria fa nanao tatitra momba an'izany zay a mahalala hoe iza ny nandalo tao. Ary mino koa raha ny filazany ataontsika hoe tompon'andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana andrainy andraikitra zareo manoloana an'ireny. Reny vahoaka reny a raha tsy nisy ny sarobava-bahoaka tsy hanjoro reny satria matahotra le vahoaka
na am'izao fotoana zao izy matahotra reprès zay, matahotra gadra, matahotra hiaka midina ao amin'ny fitsarana ary matahotra liste noire satria araka ny lazaiko teo amboalohany teo zay ao anaty liste noire ka tsy mikarakara vatana dia inona moa le mikarakara vatana député zay le ataoko hoe ny vahoakana ny Njorobe sady voaporitra toy ny akotry voaporitra ny loana voaporitra ny fanoto dia misy ireo ataontsika hoe sonjo sa hoy zay manivaka ao anatin' ireny mpitandro filaminana ireny ary zay natonga ny teny momba ny commandant ny gendarmerie ny faritana tany zay nandray andraikitra izy ary tena ny teny mihitsy hoe miala lalàna ihany ary misy kazo ao efa mandeha ny fiadanana any ny poursuivre zany satria manao extorsion de fonds amin'ny vahoaka mpitandro filaminana zay alohany ina moa ty satria le olona mitony hoe mpitandro filaminana rehefa ino koa ny fanadihadiana zany dia misy zavatra marina ao ambadiky le raha alao ivita ny fanadihadiana fa zany zavatra tsy ka anankiray zany ka maromaro ary ohatrin'iny zavatra nitranga teo iny zay teneny zay hoe misy olona voatifitra moa zany tao anatin'ny opération mandritry n'izay opération deux zay zay ataoko hoe mety mpitandro filaminana mitaraina hoe rehefa lasany fitsarana le izy dia votsitra fa tsy solution ny faton'olona amiko ny lalàna ihany ary rehefa tsisy ny lalàna tsisy ny fitsarana reny zao ohatra ny ka misy tao anatin'ilay raha dia hoe lasa ohatra ny hitsikitsika ivavahana indray no lasa mipoaka ny zanaka koa maraparina tsy ho ela ny fandarantsika isika fa mino ahako na eo ary zany rehetrarehetra zany ary matosy ny mamoaka ny matosata mba misy vokany ihany ny ezaka zay natao aloha zany ho an'ny solom-bavam-baoaka sy ny mpiara-miasa aminy ho an'ny lehibe mivokotany ho an'ny mifokon'olona any toerana eny misy ihany koa ireo be ny tanàna ireo mpitandro filaminana zay tena manao ny asany ihany koa any atoerana mba misy azonao resahana ave mikasika izay tena misy marina tokony kosa aloha ny ezaka na eo amin'ny setry ny anivon'ny district eo anivon'ny district zao dia misy an'ity hoe dinana ny Njorobe amiray ity manana n'ity dina ity tsika zay fampifezana ao anatin'ny district vao ny soloana tamin'ny farany volana teo raha ny instruction heniko ny lehibe any dina rehetrarehetra zay mety misy voafarindritra any anatin'ny ataontsika hoe firaisana tsy kombakomba dia maro ny soloana zany ary ao anatin'izy ity ahafahana mifehy fiarahamonina ny visy tokoa ny alaboly sy ny rehetrarehetra ny alatrombo tsy misy fa nikidinapinina io zay mbola irahantsika mahita io ny dikan'izany dia tsotra ihany misy lay ataontsika hoe mety andraikitra raisy ny mpitandro filaminana anadino ao anatiny misy ireo ataontsika hoe mpitondra ny tompony andraikitra eny fotony ao anatin'ny mpitandro filaminana mety efa ela loatra koa amin'ny toerana zay veriko fa satria nisy ny arato isy ny arato deux ny fomba fijery mety mivoatra raha hoe na itsika ary na ny député ary fa tonga ny 5 taona dia misolo araka ny safidim-bahoaka ny mpiasam-panjakana moa dia mifindra toerana misy ny 3 taona misy ohatr'izany everiko fa tsara ny ananana hevitra vaovao ho an'izay mitondra eny fotony mba tsy sy ny antsoina hoe promiscuité na ataontsika hoe ny ela maray roa zay indrindra sy ny amin'ny antsoina hoe mety hisy tentation zay zany hitako zava-dehibe ny faharetany opération araka izay lazaiko toy zay satria hiditra za moa nanana occasion ny fampiresahana tamin'ireo amin'ireo lehibe an'ny ONC to amin'ny firenena zany commandant gendarmerie chef d'état-major deuxième police nationale commandant compagnie koa ngamba kasisa teo ary ny commandant an'ny gendarmerie amin'ny faritany Antananarivo teo amin'ny terrain zay sendra ny aonanay zany tamin'izay fotoana zay misy dinika fohy kanefa everiko fa tena manandanja sy zava-dehibe satria fomba fijery zay tanjona anankiray isy ny fandriampahalemana ahafahana filaminana mampandroso mokatra dia manana heritreritra zareo ny ametraka toby amin'ny faritra iny dia ny fampiresaka teo moa zany fa nysosikevitra dia tsotra ary mazava ho anaty aminay hoe aleo hidina ny sistanina Njorobe fehezina ny faritra avy any amin'ny Gazobe tsara tanàna sy aparafaravola ametrahana toby amin'ireo toeran'ireo amin'ny toeran'ireo satria misy faritra tokoa hoe no Mantsland amin'ny toerana iny
zay sarotra ny mandeha miditra am'ireo kijana dia aleo ametraka zavatra maritra na poste avancé na brigady na zavatra ohatr' zany ary raha ny eritreritro zany de hoe reo zazamaitso sy zazamena ny resaka tamin'ny voalohan'ireo tokony jerena misy andreo aiza daholo misy andreo am'izao atao ohatran'ireo hoe appel aiza daholo misy anareo satria misy ny feo ihany iny fa zay zazamaitso zazamena tsy nananasa tsony saina de hoe mety ho nivadika ho isan'ireo any amin'ny faritra zany zay ny anankiray ary ny faharoa manarak'izay dia mavesatra ho an'ny vahoaka mavesatra ho an'ny vahoaka ny fitarazoan'ny opération ka zay ny ilana zavatra matotra sy maritra am'izay zao dia reo satria sarotra satria efa ho avy zao maitany ho avy maitsoahitra misy fandraisana anjara ny vahoaka amin'ny sakafo amin'ny zavatra maro zay misy milaza ko prime koa misy tonga ny gendarme tonga ny polisy tonga indray ny tafika koa eo am'le toerana anankiray ny vahoakana Anjobe ma mandray vahiny mandray ny atidiny izy mandray ny ndraiky misy vareraka ihany koa izy satria hiditra ny mosary efa kelikely raha izay ny mitoy ary misy faritra ao amin'ny antsony hoe beboka zay akaiky ny marotsy po eo mbola ho avy mosary amin'ny fotoana mahamety azy sesy ny olona tsisy tsony mainy tanàna mitsoka ny olona ny ravana mihitsy moa le tanàna satria lazaina fa hoe mpampiatrany dalo nareo ireny le tanàna kely mitokatokana zay niary satria tany mamokatra ny amin'ny faritra iny lasa mitsoka de ny akoatr'izay moa zay teny am'izay hoe ny mpiara-miasa ny député akaiky indrindra koa ary zao am'ireny fatrikeny de tratran'izay menace par téléphone nanzay hoe ahitanay nareo satria izy le milaza marina tsy mora milaza ny marary an'le vahoaka tsy mora kanefa na izany zany tsy mampimotra anay zany sanatria satria lazaiko anareo fa reo maty tany marotsy reo fianakaviana ihany dikan'izay marary ny tena ihany zany raha tena marary ny teny zany zay le zavatra misy solution zany de zay andao ametraka zavatra maritra an'izay miaraka mitary filaminana aleo ny atao opération ikisaka am'izay amin'ny limitrophe na Anjobe idina ny sisy tany ametrahana base maritra any ampiasao am'izay ny drone zay aloha zany de efa tapa-kevitra ny hijery drone civil araky ny lalàna zay mahatratra eo amin'ny lisiady satria fa niena lisiady de mety mba mahazo drone kelikely tsotsotra izy anampiana an'le mpitandro filaminana mba hiady amin'ity resaka tsy fandriam-pahalemana iny ary iny ny fanazava-kevitra avy any amin'ny solombavam-bahoaka zany efa miezaka mametraka nylay endriky ny fiara-miasa maharitra zany ny solombavam-bahoaka sy ny mpiara-miasa miaraka mitandro filaminana zay manao ny fampandritany ary manao ny fampandrina fahalemana any Anjobe na izany na tsy zany raha velomana misata José manana ny fomba fijerinareo ihany koa ihany areo hoe hoan'ny fomba fijery lavitra hoan'ny fomba fijery ny fiarahamonina ny Anjobe kanefa vahaolana ihany koa nefa eto ary raha ohatra ka misy zay amara-parana antsika ny dinika amin'ity androany ity sotra namana Vaniry sotra ny vahaolana ho an'ny distrika n'Anjobe eto dia manome mpimasy manokana ho an'Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny misy ny atitany fotoana re tompoko zao hoe izarana anankiroa ny distrika n'Anjobe inona ny antony? Ny antony de tsotra lehibe loatra io distrika n'Anjobe io anitra sarotra ho an'ny mpitandro filaminana ny mifehy azy satria namana Faniry lazaiko aminao nefa any am'izany atao hoe androva kely zany ny farany atsimo andrefany any Marotsipo ny farany avaratra Atsinanana zay mahatratra 200 kilometatra mahery ahoana ny fomba hifehezany mpitandro filaminana an'izany opération zany Marotsipo manao indray zareo aty ambony tarakely mandeha indray any Atsinanana any andrefana indray zareo ary zareo misy réseau matanjaka ka izay ny tenenako amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny ministre ny atitany
efa mba mahafeno fepetra ihany reny distrika Anjorobe na nisan'ny mponina na nisan'ny mpifidy. Firy commune moa Anjorobe? 9 nisan'ny commune Anjorobe. Any amin'ny ilany Atsinanana nisy 2 aty amin'ny ilany Andrefana nisy 9. Izany hoe raha toa ka mizara 2 zany ny distrika Anjorobe izay vahaolana lazaiko izay dia ilay commune 2 mety eo amin'ny 70 kilometatra eo sisa milanelana ao amin'ny ilany Atsinanana. Ny aty amin'ny ilany Andrefana ihany koa ao amin'ilay commune 9 mety eo amin'ny 50 kilometatra eo sisa elanelana. Zany hoe azo fezina tsara raha 100 kilometatra mahery ny alany Androvakely mandrapahatonga ny Marotsipoy efa miena 50 kilometatra. Mora ny fehezana ny fandriampahalemana eo anivon'izany distrika izany. Tsy faly akory hoe hahazo distrika 2 satria mbola sarotra moa ny fotodrafitra sahoetina amin'izany. Kanefa kosa raha toa ka tsy ho atao aingana dia aingana zany zavatra zany satria vahaolana maika izany dia mangataka izay ireo service teknika déconcentré ireo mba alefa aloha aty amin'ny ilany Andrefana. Ohatra hoe misy distrika kely izay apetrakantsika eo amin'ny distrika kely mihitsy faharoa tahaka ny hoe Antananarivo voalohany, Antananarivo faharoa ao amin'ny atao hoe commune Ambatomanoana. Dia mba apetrakantsika eo ireo service teknika mba ahafahany serasera sy ny fampandrosoana fampianarana ny vahoaka fanabeazana azy mba ahafahantsika manao ny asa fampandrosoana indrindra ny fandriampahalemana. Fa raha izay ny tanteraka izany teny aminao fa milamina tanteraka ny Anjorobe raha voazara anankiroa io distrika io dia distrika aty amin'ny lafiny Atsinanana sy ny distrika any amin'ny lafiny Andrefana. Alohan'ny amezako fitenenana famaranana avy any amin'ny solombamboaka, Anandriamato Sata everiko angambany fa mba manana zavatra ihany koa mba mety mampiavaka azy, mba mahafinaritra ihany koa Anjorobe, na dia io ary zany zavatra manamaloka ny distrika Anjorobe rehetrarehetra zany lalana mbo mbola edivana raha teo ny RN3 mety manakambara amin'iny ga député rehefa avy eo Anjorobe malaza amin'ny resaka famokarambary, ny famokarana tongolo, ny resaka renakibon'ny tany ihany koa misy any Anjorobe any angambany. Tsara ihany asa sao dia mba manana fankahirezana avoaka ny Anjorobe anao satria izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao. Ia, misaotra namana faniry. Ny tena koa dia atao hoe tsy niaran'ilay tsy fandriampahalemana. Kanefa na izany ary dia maharary, ary tena maharary ny zavatra mitranga any amin'ny tanindrazana io. Tena faritra mamokatra sopotra Antananarivo namana faniry. Raha 100 isan'andro ny camion mitondra vary hatrany amin'ny 8 tonnes miakatra aty Antananarivo kely rehefa tonga ny fararano. Tsy ny vary ihany, mamokatra voanjo Anjorobe, mamokatra mangahazo Anjorobe, mamokatra reny poivron, tongolo, tsaramaso. Tena sopotra Antananarivo. Ny indro kely fotsiny dia izao misy larana zay ratsiratsy rehefa fahavaratra dia mijaly zahay. Fa misy vinavinanay miralahy zasy député ny amin'ny fikarakarana an'izany zavatra izany. Dia mampahery ny vahoaka Anjorobe hoe aza matahotra ianareo fa na tsy hitanareo eny Kianja ary zahay dia miresaka foana izay miralahy ary mitady ny hevitra rehetrarehetra hoe izao vahaolana sy ny fomba hampandrosoana ny tanàna sy ny vahoaka Anjorobe. Eny ary tompoko. Andriamato solombamboaka marana ny dinika amin'izao alina izao. Ny fandarantsika moa zany dia mbola misy ny famirenana amin'ny fahitalavitra sy amin'ny onjam-peo. Amarana azy ianao manana teny maro be, sarotra amiko moa ny teny hoe minitra vitsy, teny fohy sisa mety manana teny maro be ianao ho fitininao amin'izao tranga misy any Anjorobe izao, fa ararotintsika ihany koa fivahinianana midinika manokana tahaka izao. Andriamato solombamboaka. Ny amaranako ny teny angambany amin'izao fotoana izao dia satria mbola feno fo, feno ny alahelo ary marary Anjorobe. Zay no teny azoko lazaina an'io. Te ilaza zavatra maro ny amin'ny fampandrosoana satria moa nahoana dia tsy maintsy hatrena ihany
na tsy ao anatin'ny fitondràna mpanantanteraka ary ny tena ary mba nieritreritra an'izany tao anatin'ny firaisan-kina hoe Omaronisa ny député mpanohatra député amin'ny firaisan-kina ao anatin'ny assemblée ka mety afahana mandray an'izay indraikitra izay dia tsy maintsy misy ihany efa-tsy tanteraka izay ny andraikitra sy adidy tsy maintsy hatrehana ho amin'izay fampandrosoana izay feveriko fa amin'ny fotoana mahamety azy mety anisany momba an'izay fa anio izay fototry ny ataontsika hoe fampandrosoana dia ity fifehezana ny fandriam-pahalemana ity. Amezako azy dia tsotra hidiana ny sisin-tanina Anjorobe apetraka ny rafitra mahitra toy izay efa nieritreretina ireo mpitandro ny filaminana tantana izy ity amin'ny sisiny limitrofina Anjorobe iny avy aty amin'ny ilany avaratra Martsipo izany asio opération matanjaka amin'ireo distrika manodidina izay manakaiky ny ilany avaratra ny Anjorobe iny raha toa ka tsy ampy ny vola ministère ny finance amin'ny famatsiana ireto élément mandeha midina aty amin'ny manao opération dia miteny izay anio hoe jerena ny fomba ahafahana mifehy aingana manova ny ataontsika hoe fahazarana ary manova ny fihetsika an'ireo mpanao opération mba hisy ny etika mba ho tena raha ilaina angambo izany dia ampianarina verina mpatsahivina amin'izareo élément sur terrain ny antsoina hoe lalàna ny procédure ara-dalàna ny amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ary indrindra ny droit de la défense moa ny fahazon'ny vahoaka hiaro tena manoloana ny lalàna izay ny zava-dehibe ho an'ireto tsy mataho-tody afatrano apetraka aminareo na dia tsy mino an'Andriamanitra ary nareo malagasy ihany nareo ary ny raha izay nalatsakareo dia nilatsaka ao amin'ny tany ao izy ao amin'ny fotoana fohy mino niezaky ny rehetrarehetra samy amin'ny andraiky ny tsirairay avy dia ho tonga mifantatrarana anareo ary jinjany nataonareo ianareo amin'izay fotoan'izay tsy ho avelanay izany aza mieritreritra nareo hilofoka izany nivoaka n'Anjorobe fa mijoro izy na maratra azy izay no teny anio namana faniry makasitraka mivoaka malagasy mijery izao fandarana izao misaotra indrindra ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny anay izao hainao manjery izao satria mampalahelo toy ny hainao manjery tony tsy tonga any amin'ny noho ny fisiny ao anaty Canal 7 fa ny Canal 7 mba misy any ambanivolo any mba afaka mijery ny vahoaka ny Anjorobe any amin'ny faritra ambanivolo any fa dia tetoloha izany izay no afaka nanao izao fandarana izao ary nilaza ny marina nilaza zava-misy marina iainan'ireo olona roa fa mangefiry Anjorobe ary izay tatitra rehetrarehetra izay efa nomenay an'ireo ambaratonga-pahefana asamy amin'ny andraikin'izay tsotra ny iny ary dia akasitra antsika ny solombavimoaka ny Madagasikara izay nivahiny teto amin'ny fandarana dinika manokana tamin'ity latsinainy faharoa ny volana septambra 2024 ity ary matora zafitsoarana édition na député Edy ary ny mpiara-miasa akaiky aminy dia aravelo manamosata José na Satarikany araky ny ahafantarany ny voaka n'Anjorobe azy nivahiny teto amin'ny fandarantsika izy mirahalareo ny tanisany tantara ary napita sy nampahafantatra ihany koa ny taraina sy ny vahaolana ary ny zavatra tokony atao hamahana ireo marary any distrika n'Anjorobe sy ny vahoaka ao aminy. Ny fandarantsika dinika dia hanova ihany koa izany ny fahafahana manitatra ny fandarantsika ary araky ny fandaminana izany dia hitombondray ny fanarahantsika izany fandarana dinika izany ho hitantsika mindalana eo izay fa atsidiko melohantsika izany mba tsy hijanona isaky ny alatsinainy fotsiny ihany. Akasitrahako namana teknisianina izay nifandrimbona tao amin'ny lafin'ny teknika tao nitarihan'ny Faly Ramananarivo nahitana ny ari-tanjona tsiky Ionja sy ireo namana marobe ary ny tale amin'ny fahamoana arin-dranto André Miarisoa sy ireo mpiara-miasa marobe niaraka tamin'ny tenako Faniry Razafy Manantany nanatotosa ny fandarana dinika tamin'ity androany ity. Makasitraka tokola, makatelona tokovavy.